Efa manomboka hita tonga tsikelikely amin'izao fotoana izao ireo mpiala sasatra sy mpizahatany eto amintsika na avy eto an-toerana io na avy any ivelany. Manaprofo izany ny fahitana azy ireo tsangatsangana eto amin'ny port de la mer. Motsiraka aloha amin'ny ankapobeny ange mahafinaritra foana. Dia sady maniala tany amin'ny tanàna moa zay zany mba mandeha nakaty sy vao tanareo mitsangatsangana. Mahajanga zao lasa miova be izy. Miantso amin'ireo secteur vakansy tena mafana aty zao. Mafinaritra, milamina, mafinaritra. Irina koa zany eto mba hisy fatipalemana tsara zany fatimpoana vakansy ho avy. Zay zao somary anakely fa irina tsisy an'izay fa mafinaritra dia Mahajanga to. Ho an'ny mirana dia noho ny toetrandro mafana na tonga avy teto Mahajanga. Nitondra ny zandriny ihany koa izy manao vakansy mandritra ny herinandro. Manoka vaika aty satria izao mbola tsy dia betsaka loatra. Alonay mandeha amin'ny lehibe ohatra manjary feno olona loatra ety ambony rehefa dia vita daholo ny examen ekidy. Dia vao miala amin'ilay mangatsika dia ilay mafana zany akatesana azy. Sady mitondra ilay zandrika. Ankoatr'ireo, saika efa misy kosa ny famandri-toerana eo anivon'ireny trano fandraisam-bahiny ireny. Araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitry ny trano fandraisam-bahiny moa dia tsy hita taratra ny fanjifany ny mpiala sasatra sy mpizahatany na dia teo azy amin'ny fisian'ny fanompoam-be teto amin'ny Doany Miarinarivo izay nahavory olona maro tokoa. Momba ny trano fisakafoanana indray dia misy ireo manomana sakafo manokana ho an'ny mpiala sasatra. Flavien ohatra dia manome toky ho an'ireo vokatra an-dranomasina maro samihafa. Zavatra mahafapo nareo zany resaka fruits de mer zany aminay eto, resaka zavatra voanio jiaby lasopy raha ohatra mila lasopy moa zany ato misy ato. Dia misy zavatra maro gasigasy sakafo européen, dia misy zavatra donc tsy tao patimaty any misy alobaka anay koa moa zany le zahay zany izay tompony mihitsy zany no karakara ny sakafo zany. Donc hoe manome fahafapo nareo zay tonga. Anisan'ny be mpitady tokoa ny hazan-drano sy ny fruits de mer. Ho an'ity ramatoa iray mpiala sasatra ity izao dia hitan'ny sakafo teto izy. Trondro, langoustes, crevettes, Mahajanga moa dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany eto Madagasikara sady manana toetrandro tsara no mafana izy amin'izao fotoana izao. Ambonin'ireo ny fananantsika ireo tora-pasika sy ranomasina isan-karazany. Eo ihany koa ny fananantsika ireo karazam-pitaterana maro samihafa entina hisarihana mpizahatany sy mpiala sasatra.